misaotra anao zay ataonao saotra anao zao tsika rehetra mihitsy aritsangana dia iran'izany saotra indrindra Jesosy misaotra ny fitiavana no zay rehetrarehetra nataonao misaotra anao avelatsika andeha mozika dia ataontsika samy mivavaka iteny misaotra Jesosy asandrato mivavaka ao androany ataovy efitrano feno vavaka ty efitrano ty amin'izao fotoana zao misaotra anao ny amin'ny fitiavanao anay rehetra rehetra misaotra anao misaotra anao za misaotra anao misaotra anao mendrika ny fiderany ianao mendrika ny fankalazany ianao le tompo avy masina sady mandrakizay tsy misy tompo afaka milahatra amin'ny anaranao satria tsara ianao mahagaga tompo ny fitondranao Andriamanitra tsy voatery ataonao hitanay le lalana rehetra Jesosy Kristy fa ny zavatra tianao hita ao anatin'ny tsirairay avy dia izay manana finoanany amin'ny fitondranao amin'ny fotoana rehetra Jesosy tsy ny fahafantarany ny lalana Jesosy ny tena zava-dehibe fa ny fiankinanay rehetrarehetra aminao Jesosy eo tsy ny mpitarika tsy ny ray aman-drenina ihany Andriamanitra ny tianao atoky anao fa izahay rehetra anatin'ny sambo Andriamanitra dia tianao ho tonga amin'ny finoana any amin'ny tanjona izay tianao hatongavana amin'ny fiainan'ny tsirairay avy Andriamanitra dia fotoana ray indray ty Andriamanitra izay anambaranay rehetra fa tsara ianao sady mahagaga ny tsara ianao zany Andriamanitra fa tsara anao mahagaga tsara anao tsisy mitovy aminao tsisy toanao tsara anao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy aminao raha resy lahatra zany dao iraina mafy be zany tsisy aviantsika anao tsara ianao mafy be mihitsy tsara anao mahagaga tsara ianao tsisy mitovy dia tsika mafirambo avao sokafo ny vavanao androany dia tenena mendrika ianao ao indrindra anao tsisy nitoanao tiako ny fitondranao Jesosy mety ny fitondranao Jesosy ampireto ny rehetra fany masin'androany zay tsirairay samy andray avy aminao zay tsirairay samy
e Jesosy satria fantatra efa ianao dia Andriamanitra tsy mba miangatry anao raha manana anjara ho an'ny ray ianao dia manana anjara ho an'ny anankiray koa Jesosy dia androany Jesosy rehefa ilatsaka ny teny dia efa tany misokatra be izay rehetra Andriamanitra ahafahan'ny teninao maniry indray mitombo indray eo amin'ny fanatrehanao eo amin'ny fanatrehanao Jesosy izay manatona anao tsy mba ho lavinao mihitsy Andriamanitra dia androany Jesosy fotoana anankiray anaovana dingana mihoatra noho ny omalindray manakaiky anao mihoatra Jesosy tia hitanao sy ny voninahitra ao zay Jesosy tsy tazana anao alavitra Andriamanitra satria ianao raha tonga hitondra ny famonjena tsy avy any an-danitra ianao no nanao an'ilay izy fa ianao mihitsy nidina Jesosy dia androany koa Jesosy sady iry zay hoe tia hitanao sy ny voninahitra ao zay tsiraray avy no anao dingana manatona mety andoarika izay Andriamanitra mety anandran-tanana faoka zay ao anatin'ny fona tsiraray avy no ampirisika anay Andriamanitra aoka tsy ary tena afaka izahay eo amin'ny fanatrehanao Jesosy androany Jesosy fotoana lehibe ho anay satria fotoana nomezanay voninahitra ny anaranao miaraka ao anatin'ity efitrano ity Andriamanitra tamin'izany fotoana zany tao ny asan'ny apôstôly toko faharoa tao amin'ny rihana ambony dia androany koa Jesosy entinao tao amin'ity rihana ambony ity izay tsiraray avy anome voninahitra sy todika aminao ary araka hira mifona ifeny fahatsorana dia samy teny hoe dia hitanao aho sy ny voninahitra ary koa ny falehazana ka omeko anao zay rehetranao deideranao Arikiuni fale piazanao Kaumeko yenu mekwanao manoloana ny teninao Andriamanitra na mbola tsy reny ny sofinay ary Jesosy na mbola mety tsy hitan'ny masonay ary dia matoky izay Andriamanitra matoky izay Jesosy fa ianao mihitsy no miteny Andriamanitra androany ianao no amelombelona ny fanahana tsiraray avy Andriamanitra antony be dia be mety ningany tany an-trano Jesosy mety betsaka ny zavatra milozana ny ainga tany an-trano fa zao Jesosy tsy misy afaka miazona anay rehefa eo aminao zahay dia amin'ny anaranao Jesosy ny anaranao mpanjaka avy indrindra masina sady mandrakizay
tsy manana hafa ankoatranao zay Jesosy, tsy manana ary tsy misy hafa ankoatranao. Ampy anay ianao Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tsy manana hafa, Tompoko afa-tsy ianao atao avy eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao dia sady mitodika any amin'ny Jesosy ao amin'ny tontolo fanahynao miteny mihitsy. Tsy misy fetra toko, teneny mihitsy hoe ateriko Jesosy Vertsika zany tsy manana hafa Jesosy. Aza mijery manodidina ianao, aza mijery ny hafa fa ianao Jesosy misy natao vao miresaka androany. Tompoko afa-tsy ianao, tsy misy riny foko ankoatranao. I'll take you and now we die. I'll take you. Wana to go. Ni fuku izao. Atuluria topo ni funa watu wani dot vertika. Ateri kwa no topo ni fuku izao. Jesus, I take you. Wana, ni fiena ku, ninduate, bateri kwa nawadwa. Wana, ni fiena ku. Tanao dia misorony mpanjaka ny mpanjaka sy tompony lay mahatokony ny tanany mifakasitrahana androany lay nitantana antsika nandritry ny 9 taona zahay lay napisy an'ilay fotoana joro eto io ianao velonaina soa tsara mahafaka manome voninahitra azy no ny famindram-pony sy ny fiantrany. Halleluja, zotra Jesosy ianao tao ambadiky ty iraka ty tsy misy afa-tsy ianao Jesosy raha tsy teo ianao tsy ohatry zao zay tsy naray avy Jesosy. Zotra ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny famindram-ponao, ny amin'ny fatokinao, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy. Halleluja, hoanao rery voninahitra mandrakizay mpanjaka ianao lay izy antsaintsaka ho mandrakizay mpanjaka sy tompony lay medika mampiderany Israel lay mahery amin'ny tafika lay mampahomy amin'ny ady lay mitahiry amin'ny fahasoavana lay mitondra amin'ny famantarana lay mitantana amin'ny fahagagana Jesosy Kristy avy amin'ny Nazaret. Kurakuraka mafeo azy. Halleluja, ndreto ny mpanotonao Andriamanitra, ndreto ny olonao, ndreto lay tsy manan-tsafidy akoatra ny manao zay andranao sy ilainao andeha araka ny sitraponao ndreto zay Andriamanitra
miara manokatra ny fonay mekoaka manoloana ny seza fiandriana ny mpanjaka manandratra azy eo amin'ny toerana ambony sady manerinerina mekoaka eo atongony manome voninahitra azy no ny fahatsarany sy ny fitiavany ny fitehirizany sy ny fitondrany mahagaga izy raha tsy izy tsy misy na inona afaky ny joro na iza afaky ny laza fa natoy izao anay ianao rery Jesosy ianao rery Jesosy ianao rery Jesosy raiso ny voninahitra raiso ny fitsaoana raiso ny fidelana avy ao anatin'ny fonay makasitraka raiky amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nandao tsika ity tanana mafy tsara ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompo halleluja amen. Mazo ho toerana tompoko lahy sy tompoko vavy androany ariva isika dia tonga soma tsara eto anivontsika ny mpanompon'Andriamanitra zay nirahany tompo manokana ho an'ny asa fanompona mihitsy ny atongavany eto Madagasikara. Niala avy any amin'ny toerana misy azy izy dia efa nanomana an'izao fotoana izao tao anatina fotoana maharitra ao anatina fitondrana mambavaka fa nandre feo tamin'Andriamanitra izy hoe nirahana ho an'iraka hitondra teny hitondra hafatra indrindra ao anatin'izao fankalazana izao ihany koa. Tiako ianao ity tanana mafeo any tompo ny amin'izany halleluja. Izy moa zany tsy vahiny aminareo fa izy no Mentorta Bloom zany nitiava mafeo an'Andriamanitra manompon'Andriamanitra mahafinaritra izy io ary manana projet zahay raha vao misokatra mihitsy ny sistany tamin'izay nisy Covid natonga tsy tanteraka itety an'i Madagasikara amina hélicoptère zay manokana anambara ny filazantsara an Jesosy Kristy zay natongavany ary mbola namafiorina mandrakariva an'izany fitetezana ny Madagasikara zany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Andao moa ity tanana mafy be ho an'ny tompo halleluja. Makasitraka tompoko any amin'ny fahatongavanao manome voninahitra n'Andriamanitra zay ny amin'ny fisinao ary aponay mandrakariva ny ministeranao koa misaotra ny amin'ny fahafoizana n'le toerana ny lavitra any tonga eto miaraka aminay nefa mety mila anao koa ny any makasitraka tompoko any Jesosy amaly fity mihoatratrany ndao tsika ity tanana mafy be ny amin'izany androany dia zarantsika ny afatra ao anatin'ity fahasivy-polo taona ity. Rehefa nitokam-bavaka ho an'ny ministera dia nasehon'Andriamanitra sary an-tsaina ny tantaran'ny Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mangataka anao tena iaino tsara andray tsara ny afatra rehetra fa sarobidy be ny zavatra oza raiko androany ariva. Ozy izy mazoto akaty amiko faingany ianao mantsy Timoty fa dia masy efa nandao azy satria tia izao fiainan'izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kresa nakany Galatia, Titus nakany Dalmatia, Luka ihany no ato amiko. Alao Marka ka hito miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompona izy. Tikiko dia niraiko ho an'ny Efesosy ary ilay mantaona kapotina velako tany Troasia tao amin'ny Karpo dia eto raha makaty ianao ary miboky indrindra fa ireo boky otitra. Aleksandropa nefa varana efa nanisy raha tsy abe loatra ny tompo amaly azy araka ny asany tandremo ihany izy iny fa nanohatra fatratra ny teninay. Ndiny faraka amin'ny roapolo mazoto makaty alohan'ny ririnina manao velomanao a Ebolosy, Poda, Silinosy, Claudia mba amin'ny rahalahy rehetra. Asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahina amin'ny telopolo ka hatramin'ny andininy faha efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia hoy Paoly tamin'ny Barnabasy andesika hiverina manginy rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoritsika ny tenin'ny tompo ahitantsika izay toetrany. Ary tia Barnabasy nitondra ny John izay atao hoe Marka hiaraka aminy nefa nataon'ny Paoly fa tsy tokony ho entina miaraka aminy izy satria nandao azy tamin'ny Pamfilia
ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary mifanditra mafy izy roa lahy ka nisaraka ary Barnabasy mitondra ny Marka ka niondrana antsambo nakany Kiprosy. Fa Paul kosa nifidy any Silasy dia niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy. Rehefa mivavaka dia nandren'Andriamanitra ny teny amin'ity fankalazany ity alohan'ny hidirantsika amin'ny fankalazana amin'ny faharoapolo taona ny asa fanompoana. Dia ozy izy Jesosy mazava tsara ny zavatra niteneniny. Andana ozy izy anaovy antsoavo ao anatin'io fankalazana fa 20 taona io nyamerenana n'ireo rehetra izay efa lasa ka toadino nefa niaraka nanompo tamindao. Tsy fantatry ny mahatonga an'Andriamanitra miteny an'izany zavatra zany. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao, ty asa fanompony ity tsy an'olona fa an'Andriamanitra. Ary izay direktiva omen'Andriamanitra ny tsy maintsy arahako amin'izay zavatra rehetra anyrahany sy ampanaoviny. Noho izany ao anatin'ity teny androany ity dia kisary an-tsaina ny fiarahan'ny Marka sy Paoly no nitondran'Andriamanitra azy. Fa ny zavatra azo antoka dia zao, zay lavitra rehetra any mahatsiaro tena hoe adino amin'ity taona manaraka manomboka androany ity ampitany any amin'ny taona faharoapolo ankalazana ny fitsingerenan'ny ora fahatelopolo izay nanomboana nanangana ny asa fanompoana ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta fa amin'ny taona manaraka ohatr'izao hiverina daholo rehetra. Alleluia. Ahoana moa mahatonga ny pasteur samy teny an'izany? Mahatonga samy teny an'izany dia tsotra. Tsy mitoro-teny androany fa hitondra hafatra. Ary ny hafatra tsy avy amiko fa avy amin'ilay mpampitondra. Fa za mbola tsy nahita an'i Jesosy nampanao zavatra dia tsy nisy vokatra. Tsy finiavana avy amin'ny olona ny anao an'ilay izy fa sitrapon'Andriamanitra no tanterahana an'ilay izy. Ny antony izay ny teniny miantoka ary izay maniraka no manatanteraka hatramin'ny farany izay zavatra mpanaoviny. Araka ny teniny fa izy ny tompony fikasana ary izy koa ny tompony fanatanterahana atomombana zato isan-jato ny sitrapony rehetra. Fa zao ilay izy ilana fo ilay izy. Ilana inona hoe? Ilana fo. Misy antony mantso na tonga ny olona ohatrany hoe mahatsiaro tena adino. Tsy voatery hoe ianao no nandroaka azy, fa mety misy antony na tonga azy niala amin'izay fomba fijeriny sy fomba fieviny. Fa ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'izao fotoana izarako ny ten'Andriamanitra zao dia ho azo sika mazava ilay zavatra tian'Andriamanitra tongavana ao anatina mesazy tiany Tompo ho ampitaina ihany koa. Fotoam-pamerenana, fahatserovana andreo izay natsoana hiaraka nompo zao fotoana androany zao, nefa mahatsiaro tena hoe adino na lasa lavitra izy. Tonga androany arivo miaraka amin'ny tenin'ny Tompo Jesosy ary ilaza amintsika rehetra fa naniraka izy hanambarany fahamarinana amintsika androany. Ozy izy hoe zao ny vanim-potoam-pamerenana an'izay rehetra adino tany ambadibadika tany. Alleluia. Tonga ny fotoam-patserovana. Ahoana ny fotoam-patserovana? Misy karazan'olona vitsivitsy reto ahafahantsika mifandray amin'ilay hoe ohatran'izy ilay zavatra tian'Andriamanitra ho atao. Vitan'Andriamanitra ny tsy mampahita tory aseroa sy mpanjaka mba ahatsiarovana Mordekay eo am-bavady. Averiko. Vitan'Andriamanitra ny tsy mampahita tory aseroa sy mpanjaka amin'ny alina mba ahatsiarovana Mordekay eo am-bavady ho tonga any anaty palais. Raha mbola adino teo am-bavady Mordekay dia Andriamanitra ny nampatsiaro ny mpanjaka hisava ny boky fitehirizana ary nanomboka namaky ny teny tao amin'ilay boky ny mpanjaka ilay boky ny raisiny koa be dia be fa nahavariana tsaroany ilay misy zavatra nitranga saika nahavoa azy dia raha tsy ny teo i Mordekay voasoratra ilay izy dia maty izy
matin'ny fahavalo sy ny tafia amin'ny fahavalo dia ozy izy ny alina fa inona reny mba valim-pitefany tokony atao amin'ny Mordekay ny amin'ny zavatra nataony eny ola izy misy fotoana ianao manao zavatra tsy voatery ho fantatry ny olona misy fotoana ny fiaretanao tsy voatery ho fantatry ny olona misy zavatra nandray tena fa mafinaritra be mihitsy ataonao anatin'ny fanompona nampianao ny hafa ohatrany tsy misy matsiaro zany ianao fa adino aza matahotra fa tsy nanana telefôna iantsona ny aserosy-mpanjaka Mordekay raha tavela teo am-bavahady fa tamin'ny fotoana nanadonoana azy indrindra napatsiahivan'Andriamanitra fa le Andriamanitra tsy mba tsy marina fa mpamalisozy efatra aleloia ny asa tsara rehetra izy nampatsiaro ny mpanjaka apakatra Mordekay tsy hoe ao am-bavahady fa ao anaty pale aorinany androany ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa naiza toerana pale no manin'Andriamanitra ho anao hotsiponin'Andriamanitra eny amin'izay vavahady tonatonananao ianao ary ho ampidirin'Andriamanitra amin'izany amin'ity saison manaraka ity halleluia halleluia misy ireo endrika telo isy eo ny vanim-potoana amin'ny famerenana ina le vanim-potoana amin'ny famerenana io ireo le adino tany amin'ny lasy misy ny andray tadidio tsara karazan'olona adino no fahadalana tsotra Mordekay indray izy hoe nanao sofa adino dia tsaron'Andriamanitra fa olona adaladala mihitsy dia adino tao anatin'ny fahadalana fa zao tsisy avelan'Andriamanitra ho adino na ny adala na ny endry tsy mahareheteka ao an'Andriamanitra halleluia malalaka be androany ny fisokatry ny famindrapon'Andriamanitra ampitiavana itenenany aminao hoe zanako miverena fa mitady anao ny rainao amen halleluia vanim-potoana ho anao dia zao rehefa Andriamanitra mifantoka amin'ny hetsika zay ataony sy amin'ny asa zay ataony eo amin'ny fiainanao ahoana moa fiseho an'izany naiza lenao ka entsona ny anaranao ny zavatra mitranga dia zao ny sofin'Andriamanitra tonga dia akaiky miaino be amin'ny fotoana tserovana anao dia ny mahagaga dia zao ianao mety kely sy bitika eto ambonin'ny tany fa ny Andriamanitra ny lanitra mihitsy ao an-danitra ao mahatsiaro tena hoe tsy afaka anao ninninina izy raha tsy manonona ny anaranao andro manalina ary amin'ny fotoana tongavan'izany dia iseho le surprise faran'izay tsara tsy takatry ny sainao satria amaly sy iaino ary natateraka ny fikasana amin'ny fiainanao Andriamanitra ahoana ny fisehon'le izy iainga amin'izay atsika anaingitsika ho voninahitra Andriamanitra amin'ny Timoty faharoa toko faefatra bokin'ny Timoty faharoa toko faefatra manaraka tsarantsika amin'ny anaran'i Jesosy misy ny tantaran'ny bokin'ny Timoty ny bokin'ny Timoty dia boky farany soratan'ny Paoly talohan'ny nanoloran'ny tena ho martioran'ny finoany an'Andriamanitra ny boky farany ny soratan'ny Paoly dia ny bokin'ny Timoty ary teto Paoly dia nanoratra ho an'ny zanany malalany atao hoe Timoty ozy izy hoe ny teny farany zay lazaiko aminao dia zao tonga amin'ny fotoana atsiarovana an'izay adino tao anatin'ny fanompoantsika dia ozy izy Timoty ahoana moa ny isehon'izany ozy izy manoratra ozy izy aminao aneo ny sitrapoko aminao fa tiako raha ohatra ka hoentinao miaraka aminao marika fantatrareo moa raha matsiarontsika amin'ny bokin'ny Timoty hoe io ny boky farany soratan'ny Paoly ohatrany hoe angambonareo efa nanatrika an'ireny le dadabe reny dadabe anareo alohan'ny alasanany dia le manafatrafatra farany ny zanany dia ny afatra farany lazainy alohan'ny andehanany tsaroany zanany rehetrarehetra hoe tia ny afatra dadabe le afatra farany iny tsy adino eo ny amohan'ny eo am-pony rehetra ohatr'izay mihitsy Paoly eto dia manafatrafatra an'ny Timoty melohan'ny fotoana anoloran'ny tenany ho martiorany finoany an'i Jesosy teo zany nanehoany ny sitrapony farany amin'izay akaiky ny fony ary matetika ny afatra salam izany dia miraikitra tsara ho andoha mihitsy
Ary zany nefa fa niafatry ny olona koa raha ohatra ka ataontsika hoe andeha lavitra izy dia mety hoe afaka herintaona roa taona vao hiverina ohatra dia manafatrafatra izy milohan'ny fotoana andehanany mba hifantsika tsara ho ampony izay nafarana ny vetikevitra sy teny tiano ampitaina. Noho izany ny fiangonana dia tokony hifantoka tsara sy hijery izay programa sy sitrapon'Andriamanitra tia ny hitondrana ny tsirairay avy arak'izay dingana tian'Andriamanitra ho tanterahana sy hanirahana antsika. Ozy izy Paul tamin'ny Timothée zany teto mazotoa ianao ka ty amiko faingana. Aveo indray dia nilaza izy amin'ny Timothée 2:20 mazotoa ka ty alohan'ny ririnina. Zao vanim-potoana zao vanim-potoana ny ririnina. Dia ozy izy Paul Timothée 2:9 ka hatramin'ny 5:10 raha singantsika manokana ny 9:10 sy ny 9:13. Lioka ihany no ato amiko alao marika ka hoeto miaraka aminao mba asoa fa mahasoa amin'ny fanompona izy. 9:13 ary le kapoty navelako na le manteau navelako tany Troasia tao amin'ny Carpo sakaizany io Carpo io dia hoeto raha makaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky oditra. Inona ny tiany ho tenenina? Eto ny Baiboly dia maneho amintsika endrika anankiroa isehoany fanadinoana. Voalohany 9:11 hoeto marika alao izy ka eto miaraka aminao. Raha vakitsika ny 9:15 amin'ny asan'ny apôstôly dia hitatsika fa nanana problème Paul sy Marka. Inona ny problème amin'ny Paul sy Marka? Paul tsy nanaraka ny Marka tsy nanaraka ny direktiva amin'ny Paul fa nandao azy izy dia voalaza ato anatin'ny Baiboly fa i Paul mihitsy nanakana ny Marka tsy ho isan'ny namany. Tsy ho isan'ny namany. Barnabas te hiaraka sy aka ny Marka anohy ny asa hiazakazaka any amin'izay toerana tokony hitoriana fa satria Marka dia nandao amin'ny Barnabas sy Paul tany Pamfila dia ozy izy Paul hoe tsy mety tsony niarahany amintsika satria tsy mendrika eo amin'ny asa fanompona izy. Noho izany tena entitra sy mafy kely mihitsy ny tenin'ny Paul ny amin'ny Marka hoe avela ho any izy fa rehefa taty aoriana mahasoa amin'ny fanompona izy. Ao avetsika misy zavatra tsy mazava amiko loatra ny amin'ny Paul. Magaga fa tamin'ity izy nilaza fa mahasoa azy amin'ny fanompona Marka. Amin'ny fanontana tiako apetraka amin'ny Paul dia zao io Marka io ihany no noroasiny. Ary tamin'izany io Marka io ihany lazainy fa tsy mahasoa amin'ny ministerany. I Marka eto ilay adino noroana na ilika vokatry ny fahadisoana nataony sy ny fahadalana nataony manokana. Ary raha toa ka tsy niala sy nandositra izy dia tsy namela azy sy tsy namotsitra azy mihitsy Paul fa nety niaraka taminy. Fa Marka tamin'izany mbola tanora fanahy mety mafy taminy no niaritra ny asan'ny misiona dia niala izy satria nieritreritra izy hoe nanana nofinofy sy programa hafa ankoatra amin'ny fanompona dia nandao ny ministera tamin'izany i Marka. Fa ny zavatra nitranga dia zao ozy izy Paul taorinan'io mahasoa amin'ny fanompona izy. Marka amin'io tamin'izany eo amin'ny asan'ny apôstôly 10:20 namotsitra amin'ny fanompona izy nandao ny mission izy. Dia ozy izy Barnabas allo hoentiko izy fa Paul tsy te herika satria nisy erreur tao nisy fahadisoana tao. 20 taona taty aoriana amin'ny asan'ny apôstôly 10:10 ka hatramin'ny 10:50 dia niteny Paul hoe hoeto miaraka aminao indray Marka efa mahasoa ny fanompona izy. Te hiteny aminao androany misy olona adino vokatry ny fahadisoa ny fanapahan-kevitra diso izay niraisiny teo amin'ny fiainana. Fa za te hiteny aminao androany Andriamanitra te hiteny aminao fa ninona endrika fahadisoana tany amin'ny lasa zany fatsy androany. Vereny ianao fa toy ny tsy absankory ny andraisany niraka anao tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Ohatra tsy hoe tsy teo ianao. Halleluja. Ato amin'ity rekitiny tsy mialonjafy tsy misy fanoliana. Ny tena fototra iorenana ao anatin'ny ministera dia fitiavana. Iaraka ho any an-danitra sa tsy zany? Noho izany mifampitantana tsara, fanitsy tsara, fampijoro tsara ary indrindra feno tenin'Andriamanitra tsara. Mitiava mafy ho an'Andriamanitra. Voniny Jesosy andaisy ameriny. Ho anareo rehetra izay nateraka ity rakitiny izy. O Jesosy tsy 20 taona zao hiditra amin'ny 20 taona. Nomen'Andriamanitra mihitsy le tanitintona sy le daty itovizana tamin'ny fanambaran'ny Paul tamin'ny Timothée zanany.
mba fatsika manomboka amin'ny fiantsona vaovao ndray iverenanao eo andoharano. Tianao Jesosy, tsy mandrisika anao zany zay hiala, tsy hanilika anao zay ary raha misy fahadisoana nataonay ho anao zay ny ambadibadika ny fona re tompoko, miverena fa te hiaraka nompo aminao zay, hiaraka ifampitantana ho any an-danitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mafantatrareo fa ao anatin'ny niraka misy mampiasa ny anarako amin'ny tsy fahamarinana. Lazainy fa mivalide tokantrano olona efa vita vanambadiana no saiko hoe valibavaka avy amin'ny Jesosy. Tsy nisy zany. Fa be dia be ny victime amin'izany tsy mahalala an'izany hoe tsy marina zany. Misy zany. Misy olona ny anarako no entiny misoloky. Voaporofoko zany. Fa sain'Andriamanitra mandohalika fa tsy asainy mijoro anamary tena. Tsy maninona zay mety ho erreur vitanao. Mety manana ny fahadisoako koa eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fitsorany sy namindrano fo. Fa androany no itenenako aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Miverena, miorena fa tsy miova mandrakizay Jesosy. Ninona karazam-pahadisoana rehetra efa akaiky ny fotoam-pampakarana. Tonga ny fotoana tsy maintsy hiverenana. Ataovy azo antoka fa mbola tsy tary ianao raha androany ny hiverina fa von'ny Jesosy hanangana anao. Tianao Jesosy. Halleluja. Zay dia mamela amin'ny fona manontolo. Halleluja. Tsy manana antony tsy amelana satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Mamela ny elokay tahaka ny amelanay zay meloka taminay. Ary ny hery ny fanompona dia misy ifandraisany amin'ny kalitao amin'ny famelan-keloko. Rehefa nomena ny famelana tamin'ny fahasoavana dia ndraiky izay nomena no izary zany koa amin'ny fitiavana. Tahaka ny namelananao ny tokony amelanao ny hafa ihany koa. Tsy manana antony tsika ikondannena n'izy amin'izay mety ho fijery diso, amin'izay zavatra mitanga tsy tanteraka arak'izay ilana azy, hita ny maso, renesy ny sofina. Fa ny marina dia zao miara mijoro ao amin'ny tenitsika, mirohatra indray eo tongotry ny tompontsika mba ahafahantsika misitraka ny destin tsara zay nomanin'Andriamanitra ho antsika, ny anjara voatendry zay nomanin'Andriamanitra ho antsika ao anaty andro sotsika lavitra miaraka amin'ny Jesosy indray amin'ity 20 taona vao hidirantsika ity. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Tonga amin'ny fotoam-pamerenana anao miomantsika ho ampakarina. Halleluja. Halleluja. Hitako fa hisokatra ny bokin'Andriamanitra androany ho tsarovany manosy. Mahita ny fonao amin'ny sokatra ao anaty etaeta be mihitsy, tena hiverina ao anaty fanapakevitra entitra ny ombona sy iray amin'Andriamanitra indray. Ary androany Andriamanitra dia vonina ny andray sy hanangana anao indray amin'ny fahitapity vaovao ohatrany tsy nisy zay zavatra rehetra tany aloha, fa vaovao indray ny famindrapo manoroka anao alohan'ny idirantsika amin'ny fankalazana amin'ny 20 taona indray. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Androany tsy nitanisana sy tsy nirahana hitanisa fahadalana, fa hanaitranao fa vonina hono ny tompo anome anao fa mindrapo vaovao indray. Sahala amin'ilay maremy marary paralysisy nandritra ny 30 taona. Io malemy paralysisy io ao amin'ny jaona toko 5. Zao ny zavatra nitranga. Ndao nefa kitsika ny jaona toko 5 amin'ny jaona toko 5 ny 7 ka hatramin'ny 7. Zao ny zavatra nitranga. Taona nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa amin'ny matila. Ampio koa hoe efa mainana malazo ny andro ny fietsehan'ny rano, fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka nampietsika ny rano. Koa zay miroboka aloha rehefa mietsika ny rano dia sitrana na inona retina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo zay narary 30 taona. Raha nahita azy nany Jesosy ka nalala fa toy izany ela izy, dia izy tamin'ny teo sitrana va ianao. Lay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy. Nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo alohako. Dia hoy Jesosy tamin'ny mitsangana eto mifandrinao ka mandehana, ary araka tamin'izay dia sitrana ny raha lehilahy ka nitondra mifandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Eto ilay tantara dia izy tsisy olona afaka mba mibata sy manipy ao anaty rano. Rehefa mietsika ny rano dia samy mitondra ny havany daony ny olona. Halleluja. Angamba eto adino ty rangaha ty
Ny antony dia tsotra, vokatry ny tsy fifantohany tamin'Andriamanitra. Efa teo Jesosy fa tsy mifantoka tamin'Andriamanitra izy fa mifantoka tamin'ny rano izy. Jesosy tonga dia ho sitrany ianao, Andriamanitra manotrina azy. Ny ao anatin'izay ny badenina be, le rano ny tanysainy hoe rehefa mihetsika le rano ary tsy mba misy manipy ao. Hitanareo problème, eno problème. Ny problème mahatonga anao adino dia satria ny fifantohanao tsy tena tanteraka amin'Andriamanitra fa mouvement ny olona. Raha vao hetsika ny olona nijery anao dia diso repère anao. Fa raha mifantoka amin'Andriamanitra ianao dia hifankahita amin'Andriamanitra ary izy hitahiry ilay fanasitranana. Efa hatramin'ny ela no manina zay tsy any amin'ny direction an'ilay zavatra eritreretin'ny sainao, tsy any amin'ny hitsin'ilay zavatra eritreretin'ny sainao, fa le voahomana ho aminy. Andriamanitra rehefa mahatsiaro olona anankiray, mety nandritra ny 7-30 taona izy niandry fanasitranana natao amin'ny rano, fa noho ny fanotronana sy fahatserovana azy, no disoin'Andriamanitra adresy ny fanantenany ho ao anaty rano sitranina fa mirakla seka no nomen'Andriamanitra azy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tonga dia mirakla maina. Mirakla maina. Izy misaina fa mirakla lena ao anaty rano. Fosy izy Andriamanitra tsy fotoana isainana sy andraisana fahagagana avy ao anaty rano intsony zao, fa fotoana andraisana fahagagana ivelan'ny rano. Ino hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho atomboka, aza fatampamaritra ny zavatra hitanga amin'izay fatakarana ny saina voafety, amin'izay dingana tiatsika ahitana ny fisehoan'Andriamanitra. Manombo misokatra lalindalina koa fa rehefa atsiaro anao Andriamanitra, ivelany fisainanao sy ny fahazaranao sy ny fanantenanao, andray izay zavatra heverinao fa azonao avy any amin'izy na avy amin'izy no hidiran'Andriamanitra atsehatra. Ary izay zavatra tian'Andriamanitra atao izay tsy hivily lalana fa tsy maintsy hatatra anao satria mahatsiaro anao izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Androany Jesosy te hiteny aminao, tsy ny faharetan'ny fampahoriana ny sakana tonga ny tanan'Andriamanitra, tsy tsotra eo amin'ny fiainanao. 30 taona mbola tsy teraka akory Jesosy dia efa niandry teo raha namana. Fa ny mahavariana dia izao, raha taonan'ny olombelona ny jerena, zandrin'ilay fahalemeny Jesosy, le paralysisy, satria nalemina nandritra 30 taona le rangaha. Fa raha Andriamanitra Jesosy, izy no alfa, fony mbola tsy hiary akory zao rehetra zao dia efa izy. Dikan'izay, amin'ny fotoam-pahatserovana, tsy le Jesosy zandrin'ny aretina no mijoro, fa le Jesosy manapaka ny aretina eo amin'ny fiainan'ny olona zay manaiky andray ny famangely. Androany hariva, tonononiko amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Naiza toerana misy olona adino any ambadimbadika any, mahatsiaro tena tonona foy ianao, mety efa te hiveriny ianao fa matahotra na menatra na misy ampopo miazo na kely any anatinao any. Tsoroko aminao, tianao ny rainao, tsy manam-panoerana anao zany Jesosy, ary satrinay niaraka nompo aminao. Vavaka ho anao zay isanandro, tsy mampaninina fa ataovy sakaiza fotsiny zay, fa zay ny milanao fa mety tsy anao ny milanay, satria fantatray fa raha hiverina Jesosy tsisy fanolianao amin'ny Jesosy. Nandray azany ny tenin'Andriamanitra milaza fa ny farany voalohany ary ny voalohany ny farany. Tsy ny fahazarana ao anatin'ny fanompona ka metrahanao hoe efa ancien combattant amin'ity fanompona ity. Tsisy olona afaka ilaza fa manana ny fahatanterahana sy fahafenona amin'ny fanompona. Ohatra ny arc-en-ciel io, rehefa mijery eto tany ianao ny arc-en-ciel dia misy cercle no hitanao. Fa amin'ny apokalypsy dia milaza amin'ny baiboly fa ny seza fiandrianana voadidina arc-en-ciel. Ny dikan'izay eto ambony tany mety misy tsy fahatanterahana amin'ny fahafenona na dia amin'ilay endrika izay heverintsika fa fahatsarana tonga lafatra ny potsika an'Andriamanitra azy. Noho izany te hiteny Andriamanitra, tsy mahazo mifanilika, tsy maintsy mifampitantana, miara-mandohalika
mivavaka ho an'ny rehetra mba hatateraka amin'ny fisokafana amin'izay tapita amin'izay ny fotoana mety hoe hijerevana sy tsarany ivelany fa tonga amin'ny fotoana ananana an'izany atao hoe fanahy malahelo fanahy zany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho izany atsahatra ny ady atsahatra ny tabataba miverina amin'ny Jesosy ny rehetra fa ho atsangany ray ianao somary ateka ho an'Andriamanitra ozy Jesosy problemanao izy tsy ny olona hibatanao anaty rano no ilainao fa zao le tonga ao anatrehanao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao ianao doton'ny rano mihetsika vao mandray fanasitranana fa leo anoloanao tsy hitanao varivariany lavitra ianao ka tsy mahita ny andrandra ny eo akaikinao dia ozy Jesosy tsy le rano ny ilainao fa za maintsy an'le rangahy dia ozy Jesosy batao mifandrinao dia mandehana rehefa Jesosy mitonga eo sekenao dia tsy mampiasa metody mitovy amin'ny hafa zany Andriamanitra tsy le metody mahazatra hoe rehefa mihetsika an-drano dia zay tsipy voalohany sitrana fa ozy Jesosy taminy be tao ny fandrinao ka mandehana ny hafa dia sitrana amin'ny robo-drano etsehan'ny anjely fa ianao kosa ampandraisiko fanasitranana maina tsy mila rano mandray fanasitranana maina tsy mila rano na namana anipy ao anaty rano fa io le atsony tanora hoe miracle seka miracle seka ny ilainao Halleluja le fandrina nitondra an'le malemy io koa nanompo azy nandritra ny 7 taona io fandrina io foana no nitondra anazy nitondrana anazy fa ozy Jesosy tsisy azo adino amin'ny fanotronana na fandrina aza no nitondranao androany regny toronao no mitondra an'le fandrina batao io fa io ihany no mibatanao hatramin'izay androany torony andreo no lanjainao somary etiako n'Andriamanitra hitanareo amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy tsy zavatra adino na zay fitaovana azy nampiasainao Halleluja rehefa eo Jesosy tsy mbadika eo amin'ny fanotronany daholo ny zavatra rehetra zay nitondranao hatramin'izay ny lasa hoentinao indray Halleluja satria miditra tsehatra Jesosy lay fandrina nitondra indray ny lasa nentina ary androany mino fa anasitrana anao amin'ny fomba mahagaga Jesosy ikasika ny fonao izy io fo mafy tsy mety miovio androany rendez-vous atsearovan'Andriamanitra ikasina n'io fo io misy fahalemem-panao anatinao tsy mahare tiaka ao an'Andriamanitra Halleluja ninninona zavatra tsy nety rehetra ny ziriziritsika hatramin'izay tia ny fotoana mangin'Andriamanitra amaranana an'izany eto ity tantara ity dia milaza zavatra anankiray faharoa ao amin'ny Timoty faharoko misy karazana zavatra anankiray adino ino le zavatra adino Timoty faharoa vakitsika vetivety ny toko fahaefatra teo ny andininy 7:10 dia dingantsika mindininy 1:20 ozy izy mindininy 7:20 lay akanjo na le manteau na le capote na velako tany Troasie ozy izy tao amin'ny carpeau dia eto raha makaty amiko ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky oditra mindininy 1:20 ozy izy tamin'ny andininy 1:20 mazotoa katy alohan'ny ririnina manao velomanao Eubolo sy Poda sy Lino sy Claudia mba ny rahalahy rehetra zany hoe ny ray sy ny tompo reo karazany zavatra anankiroa reo andraisantsika lesona androany inona le Jesosy Paul rehefa makaty anao dia azadino lay kapote na manteau tany Troasie tao amin'ny carpeau namany midika fa mitondra manteau izy akany Troasie mitondra kapote mafana tsara mitondra aloha zany izy satria mety matahotra izy angambany hoe ho tratry ny ririnany efa mafana ny andro dia tonga tao amin'ny carpeau izy carpeau namany sakaizany tena namana akaiky amin'ny Paul tokoa carpeau satria misy fotoana izy miala sasatra kely eo amin'ny carpeau fotsiny dia tonga niaraka tamin'ny manteau izy tamin'ny fotoana io tamin'le kapote ohatry ty akanjoko ity zany rehefa niala tany izy dia adinony tany amin'izay le izy satria nahoana nafana be le andro teo izy rehefa aveo mavesatra be ty dia adinony dia zao ny zavatra nitranga
rehefa manomboka samborona amin'izay izy ho ampidirina ny amponja dia efa nanomboka tafiditra amin'ny volon-dririnina le toerana any amin'le toerana zay hoe igadrany teo izy amin'izay izy niteny tamin'ny Timoty rehefa makaty ianao izy dia aza adino azonareo le izy le mantoako fa hoeto miaraka aminao inona ny tiany Paoly tenenina miverena faingana melohan'ny ririnina fa maty miantsika ny amponja raha tsy tonga le mantoako manome saretsainy io fa tamin'ny andro zay nakanesan'ny Paoly tany amin'ny Karpo dia mafana ary tsy nila manto izy rehefa nanohy ny fiazakazana izy dia mbola vao maina afana kokoa dia nefaranany reraka izy raha ilanjany foana dia napetrany tao amin'ny Karpo va tamin'ny fotoana ny samborana azy amin'izay dia niova ny saison nivadika ho ririnina amin'izay ny été dia zao ny zavatra nitranga nanomboka natsiary Paoly fa raha tsy eo le manto dia ho fatiny atsika izy misy zavatra amaivan'ny Paoly napetrany sy adininy tao amin'ny Karpo tany Troasia amin'le vanim-potoana zay tsy nilana azy fa zao le izy rehefa manomboka miova ny saison dia misy karazam-pahasoavana tsy voatery ho fantatrao fa mifanaraka amin'le saison sokafan'Andriamanitra noho izany mety misy karazan'olona adino manam-pahasoavana izy ihany fa tsy mifanaraka amin'le fahasoavana tokony ho avoaka ao anatiny mahatonga azy toy ny adino ao aminareo zao misy karazan'olona mety hoe tena mahay mihira be mihitsiny fa mbola tsy nandray micro fa isaka main'olona mihira ianao dia faly be ny anatinao fa ianao tsy sahy mihitsy fa matahotra isaky ny andray micro dia hitanareo sokafan'Andriamanitra le vanim-potoana mba hahafahanao mamoaka sy hahafahana misitraka n'le zavatra any anatinao zay tsy sahanao avoaka le izy nefa tena fanomezam-pahasoavana mety ambapolona be dia be amin'ny alalan'ny fisianao ndao tsika ity tanana mafy be ho an'ny tompo zao zany ny zavatra hitranga misy mihaino ve ny zavatra ataon'Andriamanitra dia zao anova vanim-potoan'Andriamanitra ahatonga an'ireo fahasoavana matory rehetra lasa ho avoaka an'Andriamanitra sy ho tsaroana ao anatin'le vanim-potoana misokatra amin'izay hovain'Andriamanitra fotsiny ny vanim-potoana amin'izay le fanomezam-pahasoavana le talenta anananao hiasa sy hahasoa amin'izay amin'ny fanompoana ilana amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny zavatra rehetra amin'ny vanim-potoana satria misy zavatra indraindray tsy tsaroana hoe anananao fa rehefa misy zavatra miseho amin'izay sy saison misokatra vao tena tsisy manana n'le izy afa-tsy ianao noho izany manomboka izao tsy zanaky niraka ao adino zany itsony mialohan'ny idirantsika ao anatin'le faharoapolo taona manaraka tsy maharety eka ao an'Andriamanitra azonao veroka ve fa misy fotoana le hoe manto no adino fa eto Josefa koa ohatrana manto adino ahoana fipetraka le izy Genesis toko 7 ndao jerentsika kely vetivety Genesis toko 7 ny 17 ka hatramin'ny 17 ato anatin'ny atelona dia sandratra Farao ianao ka apodiny ho any amin'ilay nipetrahanao dia nolotra ny kapoaka ny Farao eo an-tanany ianao tahaka ilay fanaonao fahiny fony ianao mpitondra ny kapoakany le mpitondra ny kapoakany mpanjaka io dia naso faminan'iny izy dia amen alleluia zay le izy 17 fa mba tsarovy rehefa mahita soa ianao ka trarantitra ianao iandrao dia lazao amin'ny Farao ka voay amin'ity toerana sy trano ity 17 inona ny zavatra nitranga kanjo tsy mba natsiaro an Josefa le lehibe ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy hitanareo ozy izy Andriamanitra ary toa adino ny mpanomboko zay ny mahatsara an'Andriamanitra jeren'Andriamanitra ohatr'izao izy ary toa adino Josefa ny fanaraka nefa hoe ianao manaiky fahatsiaro azy rehefa tonga any amin'ny lapa zao izy mbola adino toy izy Andriamanitra hoe tsisy mpanomboko adino zany dia inona nataon'Andriamanitra nanova saison Andriamanitra inona le vanim-potoana ny sokafan'Andriamanitra tao amin'ny Egyptianina tafiditra any amin'ny vanim-potoana nofy ny fanjakana satria nanofy tsisy nahazo sy nandika ny mpanjaka atao hoe Farao
Nivain'Andriamanitra ny vanim-potoana tao Egypte. Tafiditra tao anatin'ny saison du rêve ry zareo. Io firenena io. Rehefa tonga tao anatin'io saison nanofy io ry zareo, tsisy mpandiky, dia tsy maintsy ilay adiny tao am-ponja nanana fanomezana andika azy. Hitanareo lay izy, zany mahatonga n'ilay mpitondra kapoaka na tsiaro an Josefa. Tsy hoe satria tiany mpitondra kapoaka io Josefa, na tena hoe malahelo azy izy, fa nisy filana tsy vita tao amin'ny lapa na tonga ny maso tsy maintsy hitodika eny amin'ny Josefa. Satria ny fehefarany raharaha tao amin'ny lapa dia ho tapa-do daholo mpanolotsaina rehetra fa rombotra ny mpanjaka ratsy voavany olana. Eny ola izy aza mitomany zay zavatra tsy hitanao na iza ary niza nadino anao, tsy problème zany. Ataovy zay iombonana amin'Andriamanitra, fa amin'ny fotoana iraisanao amin'Andriamanitra ohatra amin'ny fony Josefa, amorona saison Andriamanitra, isy olana tsy voava na iza fa fahasoavana ao anatinao ny amahan'Andriamanitra zany. Ambolavitra sy manaitra ny fifantohan'Andriamanitra, atsiaro anao atonga anao tsy ho adino ny fifantohanao amin'ny fahasoavana mihoatra noho ny zavatra rehetra ilainao. Tsy ny fangirifirina mafy be, tsy ny zavatra mitangana manahirana, fa ianao ve mety teny hifantoka amin'Andriamanitra, anokatra amin'ny fonao androany fa ny zavatra azoko antoka dia zao. Izy karazan zavatra mbola tsy hitany maso, mbola tsy ndrenesy ny sofina, naniditra tao am-pony izan'izy no manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Fitiavana n'Andriamanitra ambony lavitra noho ny zavatra ilaina, fitiavana n'Andriamanitra ambony lavitra noho ny valom-bavaka hitadiavintsika mitabatra, fitiavana n'Andriamanitra afaka tonga n'Andriamanitra hijoro amaly antsika amin'ny fotoana, ary rehefa izy ny mahatsiaro antsika firenena no votana amin'ny alalantsika. Halleluja. Hitanareo, Josefa tsy nisosometra, tsy nanaiky izy eo ambany fahefan'ny mpanapaka fotsiny. Tsisy voninahitry ny tanina tonga azy hibarataka. Josefa nahalala ny autorité ny lanitra, ny fahefan'ny lanitra ho ambony mihoatra no fanapahana rehetra misy etỳ ambany masoandro. Mety nanadino azy ny olona, fa Andriamanitra nahatsiaro azy. Ary rehefa Andriamanitra mahatsiaro anao, tadiaviny ianao naneponja azy. Tsy nitoerana misy ianao androany ny ratsy, fa problème ara-pifandraisana misy aminao sy Andriamanitra ny tsy mandeha amin'ny loniny. Zay no mahatonga n'ilay fampahoriana mijidy, satria tsy misokatra ny ao anaty tena ao an'Andriamanitra marina. Rehefa misokatra ny ao anaty fijoroana, Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa tsara rehetra. Misy valipity miandry anao, tsy amponja foana akory ny efaranao, fa naiza toerana misy anao, rehefa atsiaro anao Andriamanitra, miala ny anaty fonja anao ho ampidirina ny anaty paletsy marety. Halleluja. Halleluja. Fiaretany Josefa ny tsy mora. Niaritra izy mifakapanata amin'ny vady Potifara. Resiny no ny fitiavany an'Andriamanitra. Natsipy izy ho any amponja, namonjy olona tao amponja, adino izy fa tsy nampiova azy zany. Amen. Halleluja. Inona reny zavatra nitranga? Zavatra nitranga dia zao. Mivoaka amin'ny fony Josefa. Eno zao, aza miady aman'olona zany, aza miady amin'eo akaikinao, hoe adinony ianao. Andriamanitra mihitsy ny te-hamoaka anao anatina saison hafa kely. Aza matahotra fa mety io Josefa. Amen. Mahita n'Andriamanitra hanova saison manomboka androany. Mahita n'Andriamanitra ho aza hanova vanim-potoana manomboka androany. Zao fotsiny teneniny eo akaikinao, reto zavatra tely reto tehirizo tsara, aza vela ho votsitra mihitsy. Fiombonanao amin'Andriamanitra, firaisanao amin'Andriamanitra, fiainam-pahamasinanao miaraka amin'Andriamanitra, aza vela isy akasika an'ireo hoe ny akoatr'izay hoe tsy anjaranao, fa avelao Andriamanitra hoe anamarina anao. Amen. Aza mieritreritra ianao hoe adino. Josefa ny tena hoe nadino e, fa tsy maninona. Ilaina ilay fanadinoana. Satria ilay mpitondra kapoaka ihany ny atsaro azy, valipity ohatra ninona no azony.
fa rehefa diny mpitondra kapoaka izy ny any amin'ny lampanokasian'Andriamanitra mahita zavatra hafahafa be mihitsiny ikasika ny any amin'ny lampan'Andriamanitra. Halleluja. Ikasika naiza toerana tokony ahitananao hitany amin'izay ianao manomboka androany. Ho hitany amin'izay ianao manomboka androany. Tsy azo ahilika ianao fa manan-javatra tsy hananan'ny olona. Ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatinao ambony lavitra mety ho valimbavaka ilainao, mety vola amin'ny problemanao fa vola tsy mampahiratra jamba. Ny vola tsy afaka nasitrana marary. Fahasoavan'Andriamanitra anankiray fotsiny, ray fotsiny. Hoe meny fanomezam-pahasoavana hono ianao dia izay jamba rehetra makeo aminao dia mahiratra daholo. Zay fotsiny meny ianao dia mitsotra aminao fa hiazakazaka ny mpanan-karembe eto amin'ity tany ity ny anaty palais azy tsy azo aina raha tsy ahitanao izy rehefa misy zavatra mitrangy eo amin'ny fiainany. Satria ny fahasoavana ambony lavitra noho ny aza mamaritra fahasoavana amin'ny zavatra tsisy dikany zany. Na firy miliary io na firy miliary mijoro fa tsy voavidim-bolo zany ianao. Mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Fantatranao moa ny tantaran'i Josefa. Jakoba rainy nandika ny nofony. Josefa mpanonofy tao an-tranony. Jakoba nandika ny nofony Josefa. Fa rehefa tonga tao am-pontsy Josefa nijoro an'Andriamanitra alony voafontsy afaka ny fanahany fa voafatotra ny nofony. Toy izay libra nofony ao an-tranon'ny Potifara nefa voafatotra ny fanahany. Nijoro izy tsy nampaninina zany fa zao ny zavatra nitranga. Tamin'ny fotoana na tsy arovana azy tao am-pontsy na toy ny adino azy izy dia zao ny zavatra nisy. Le fanomezam-pahasoavany rainy ny voarainy tao am-pontsy. Eritrereto tsy tonga dia tao an-trano izy nandika nofy fa tany am-pontsy voazon'le nofy, voafaka nandika nofy izy. Ny fanomezana omen'Andriamanitra ny olona mahatoky na toy ny voafontsy aza amin'ny fiainanao tsy ny zavatra mitranga amin'ny problème fa feom-panomanan'Andriamanitra anomenao ny fahasoavany ray. Halleluja. Rehefa tsy aranao Andriamanitra, ny fanomezana omen'Andriamanitra anao tsy fanomezana kely fa fanomezana ngeza. Le tsisy mpanome fa izy ihany no afaka hanefany zany. Zay no mahatsara ny fifantohanao tsy eto an-tany na amin'oloniza na amin'oloniza eny fa na dia izao aza. Mifantohanao amin'i Jesosy. Mafantatrao? Tianao Jesosy. Ary ny fitiavany ianao mihoatra noho ny fitiavan'ny olona izay milaza fa tianao anao. Mahafinaritra kely ana foana. Le vavolombelona nasehon'Andriamanitra tamin'ny zoma. Le zazakely, nanakely. Tonao le tao fiara fa nitazomin'Andriamanitra teo afovoany izy ny dadany. Tsy ngevaeva fotsiny fa tsy midona ary amin'ny plafond na midona amin'le ambanin'le fiara fa nitazo nisy dia avy eo vao mivoaka tao zareo zany nivoaka le voaka varavarana ny dadany ao anaty fiara izy miteny ça va papa tsy maninona papa tonga dia nitsena iny anjely dia nisy olona izy ohatran'ny fotsifotsy lavalava tonga dia nametra tanana anjelin'Andriamanitra mivavaka ho azy tsy maninona reo amin'ny anaran'i Jesosy dia lasa voaka zareo tsisy naninona. Nefa raha nitrangan'le loza raha-pifamoivoizana tokony tsisy raisina zareo ny tao anatiny. Hitanareo? Satria miaino sy mino fanotronana izy dia misitraka izy. Tsisy lesona ato hoe ohatr'izao ny fiasan'ny anjely, ohatr'izao ny anetsehana anjely. Lesona diso zany. Raha misy mitory aminao mikasika momba ny hoe ohatr'izao ny anetsehana anjely, ohatry tia ny ananina. Non! Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika tsy sekolon'ny anjely no ilainao fa sekolon'ny fiombonana amin'Andriamanitra. Jauna rehefa nahita mazava amin'ny apokalipsika ny akohaka tamin'ny anjely mpanompo namanao fa mitsangana. Ny anjely tsy manana sentiment aminao zany averiko. Tsy manana fihetseham-po aminao ny anjely
fa raha mpinamana ny anjely Joba ny sakaizany voalohany. Fa raha vao ny ten'Andriamanitra hoe miala ny anjely, niako Joba ny dikan'izay, ny patron, ny lehibe indrindra, ny ambony mibaiko anjely dia Andriamanitra. Ianao tsy naveran'Andriamanitra hiavana amin'ny anjely, fa nanao sain'Andriamanitra hiombona amin'Andriamanitra. Tsy ilaina akory ianao mijery hoe eto misy anjely anankiray na ary misy anjely, tsy problemako na hitako izy na tsy hitako. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao, tsy afaka manday izy rehefa baikio ny lehibe satria ao anatin'ny condition tsara amin'ny fiainako ary manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anjelin' Jehova tsy mana-tsafidy andositra ny olona matahotra an'Andriamanitra. Hitanareo manomboka mitranga fampianarana. Tonga daholo zao karazana profeta rehetrarehetra zao milaza. Misy anjely telo eto anatrehako, anjely 5, misy anjely 10 mameno trano. Izy zao le anankiray manatona. Zao misy zavatra tsy hitako. Azafady ao ve mihaja teo? Azafady mihaja makanisa ty vetivety. Eto ty ne zazakely. Azafady. Dao tsy kity tanana mahafoan'ny tompo. Ty le zazakely mafatifaty. Nareo poziny io izy io. Io raha vao tsy mahita ny Sharon dia malahelo kely ty ny Sharon be io. Ie. Rehefa mandeha miana tao anaty fiara WC nahita anjely. Tsy nahita fa azo antoka fotsiny hoe gaga se nahita le zazakely ny hitany se tsy nitotona fa tsingevaheva fotsiny ozy se dia tsisy nakasika an'le zazakely. Tsy mila mahita anjely ianao fa miasa ny anjely. Alleluia. Dia narovana izy mianaka. Aiza moa le kika kely izy? Io kika kely tsy hita tsony le izy. Izy koa moa bogosy raha to tonga dia tsy hita toana zavatra kely. Dao tsy kity tanana mafy eo an-tompo. Miasa Andriamanitra satria nahoana? Rehefa eo Jesosy dia fatahoranao an'Andriamanitra ataovy tenenao akaikinao, ataovy matahotra an'Andriamanitra tsara fotsiny ianao hoe manompo an'Andriamanitra tsara, manaja an'Andriamanitra tsara, miombona amin'Andriamanitra tsara. Dia avelao Andriamanitra hoe ampiasa ny anjeliny. Raha mivavaka tsika dia zao ny fataontsika. Andriamanitra irao ny anjelinao. Any amin'Andriamanitra tsika no miresaka. Fa tsy hoe ampianarina ianao dia hiteny hoe ry anjely ihany dia lany andro ianao. Izy daholo mamorona nefa rahanao i anjely clotel. Clotel ndasanangamba nene tsara anna ny tsara Mikael androany mba ataoko indray hoe Azael indray na Brotel dia rehefa ranany anjely bretel fotsiny dia mety lasa mamorona zavatra tsy misy. Amin'izao aza baikio ny famantarana amin'ny zavatra ilaina tsy hifantoka amin'Andriamanitra. Fa Jesosy ny laza ary izy famantarana diso. Ary zavatra santoka be dia be. Zany akory tsy midika hoe ny santoka ny atonga anao tsy intsony. Fa matoa nisy santoka nisy tena izy natao kopia. Any Chine zao malaza be ny finanana salady plastika. Avaritra andreo dia etrany pozina salady asiana vinaigre izy dia tena tsara. Fa izy fotsiny tsy levona dia rehefa hohanina izy dia marary. Fa ianao zany tsy hoe rehefa hoe voafitaka indroa tamin'ny salady plastika dia zay ny tonga anao tsy nina salady eny Analakely. Aza tsy tia salady tsony. Efa voafitaka indray mandeha. Dia ianao zany tsy nina salady tsony nefa le salady tsy izy no azonao. Dikan'izay ianao fotsiny mangataka amin'ny fanamasina. Ameo fahatsoloana ahafahako mandray izay zavatra tokony ho raisiko sy ny zavatra tsy tokony ho raisiko. Zay mila iarahantsika amin'ny fanamasina isan'andro satria alohan'ny iverenan'i Jesosy be dia be ny fosika ho tonga eo. Ary ny zavatra diso be dia be tonga eo raha tsy mitandrina ianao dia ho voafitaka amin'ny fomba tsy takatry ny saina satria na ny olom-boafity aza ho voafitany. Miangavy ianao
sarota piaro ny fononao an'Andriamanitra. Mamaky baiboly, zao toetra ny fanahy, mijoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Tsy fotoana hivazivaziana tsony zao, fotsy izy rehefa aveo oeto le manteau alohan'ny ririnina dia zay no natonga nanao manteau mihitsy androany satria efa manomboka ny ririnina. 20 taona Paoly ny tonga saina merina marika. 20 taona teo ampanimpony izy no tonga saina amerina ny marika. 20 taona tsika zao hiditra amin'ny 20 taona mifanaraka amin'ilay ririnina hitondra manteau vaovao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, satria le adino tsaroana amin'ny andro ririnina, le adino tao aomponja ny tsaroana rehefa verevitra farao. Nandrela izy manteau lamba, nandrela izy olona dino. Alleluia. Zao ny zavatra nitranga. Nisy fotoana koa Paoly ohatr' zany, adino izy. Adino Paoly. Fa zao tany amponja izy. Rehefa raikitra ny revay tany Antiokia, dia niazakazaka Barnabas andeha ho any amin'ny Paoly izy nandondona. 7 taona katroka taty aoriana ny fifoazam-panahy io natonga any Barnabas azafady andeha andondona any amin'ilay lavabato ingadran'ny Paoly. Dia mifoazy ianao fa misy ilana n'ilay fahasoavanao anatinao any Antiokia. Mila fampianarana matanjaka any. Dikan'izay na ny révélation zay omen'Andriamanitra anao azy amin'ny voalohany mety tsy dia tena misy te hiaino anao. Rehefa Paoly andondom-baravarana Barnabas tsy maintsy hiteny hoe andao mivoatao fa tsy zaka nampitarika tsotsotra le réveil any Antiokia fa mila anao izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Paoly amin'io tsy nandefa CV tsy nandefa CV izy. Fa zao nisy saison niova, nisy vanim-potoana amin'ny tsen'Andriamanitra dia tafiditra ato anatin'ilay vaky izy. Za mahita fa tsisy adino zany tsontsika. Misy zavatra any aminao any, misy zavatra any amin'ny tsirairay avy any. Andao iombona tsara ao anatin'ny firaisam-panahy, iaina ao anatin'ny fifoazam-panahy. Tsy normal raha misy olona miteny hoe ohatrany tsy mahazoazo any le zavatra manino ny tsy azoazonao, fataro aloha le izy. Teny mpantsiana aloha tsisy tia. Zavatra ndrasan'ny maro zao dia zao. Ilahatra eto nareo zay ny ndrasan'ny maro. Ilahatra eto dia hoe anositra anareo ako. Zay ny ndrasan'ny olona be dia be. Tsy zay nefa ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Tsy sositra mahery vaika ohatra ny ositra ny fanamasina. Amen. Rehefa enjeran'ny ositra avy any an-danitra ianao, ny fiovanao tonga dia tsy takatry ny saina. Raha ohatra ka ositrako dia ny apahany any ny azoko mena, fa raha omeko ary izy rehetrarehetra taiza intsony ny anahy. Fa ny sositra tsy ritra any an-danitra. Noho izany tsy hampianatra anao hiverina any amin'ny testameta taloha, satria ny testameta taloha tsy maintsy any amin'ny Eli, tsy maintsy any amin'ny mpanjaka, tsy maintsy fa amin'izao andro faran'izao no andatsahan'Andriamanitra ny fanahany ao anatin'ny nofo rehetra. Noho izany afaka miompona ny olona mitady an'Andriamanitra, miompona amin'Andriamanitra. Ny fahafahatsika rehetrarehetra tonga eto tsy hoe hitady ositra amin'ny olona, fa iompona mba hosora amin'ny fanahy masina miarak'isika. Sady zany zay mafiangonana Jesosy atsika. Zao ny fotoana mangin'Andriamanitra anao, tsy amin'ny apahany fa amin'ny fahafenony. Amen. Andriamanitra prahy antsika amin'ny fofeny fitiavana, ary ho ataon'Andriamanitra tanteraka zay antom-pisiny apety ny fiarahantsika mandra-piveriny Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Andao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra any amin'izany. Alleluia. Raha resy lahatra ianao dia mirakoraka mafy be eo am-pitsanganana. Alleluia. Ofany amin'ny lanitra ny tanao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Makasitraka anao zay Andriamanitra noho ny fitiavana sy ny famindraponao. Nisaotra anao zay ny amin'ny fahatsarana zay ataonao sy tanterahanao eo amin'ny fiainanay. Nisaotra amin'ny teninao fa zao saison zao indray, le saison vaovao ampidiranao anay Andriamanitra
any amin'ny dingany famerenana zay rehetra efa lasa lavitra rehetra ho averiny eo aminao. Makasitraka anao Jesosy, sotrany amin'ny fahamasinanao, sotrany amin'ny fahatsaranao, amin'ny famindramponao sy ny fahamarinanao, sotrany amin'ny fitantananao sy ny fitehirizanao anay, sotrany amin'ny fitondranao mahagaganiraka tao anatin'izay 20 taona izay. Ro dingana maro samihafa tsy tafiditra tao anatin'ny kajinay fa tao am-ponao asehonao eo amin'ny fiainanay. Na ara-pamatsiny zany, ara-panambarana zany, ara-panahy zany, amin'ny lafim-piainanay iray manontolo zany, ianao no mena voninahitra. Haleluya, misaotra Jesosy aho mba tahiwe aitondra ny falinao. Kasi walala ampiwa usia minfanatria nawe meu faendena tsisisike tiana wakano meu finarisike amdia kundra batai Tena faly aminareo androany. I asked my brother to, before we bless this ministry, just that I can share a short testimony. Resaka tamin'ny rahalahako teo hoe alohan'ny anonako ny tsodrano dia te hizara fijoroana vavolombelona fohy. And thank you for this wonderful message. Misaorabetsaka ny amin'ny hafatra tena nahafinaritra. And you won't believe how much my testimony is part of your message. Dia mety tsy ino ianao hoe ny fijoroana vavolombelona izay hoentiko eto misy dira mibetsaka amin'ny hafatra izay noentina androany. And the testimony I'm going to share is very short. Ny fijoroana vavolombelona izay ho teneniko androany dia tena fohy. But last year I had COVID twice. Tamin'ny heritaona dia voan'ny Covid indroa. And I asked, Lord, why do I get this COVID? Because I'm a man of God. Dia nanontany an'Andriamanitra hoe fa maninona kay voan'ny Covid nefa za lehilahy an'Andriamanitra. I wasn't questioning God. I was just asking him a question. Za akory tsy hoe nanontany an'Andriamanitra fahatany fotsiny fa nametraka fanontaniana tsotra tamin'Andriamanitra. And the doctor that was helping me, dia ny zanako vavy nanampy ahy. is also a theologist. Nisy dokotera koa nanampy ahy satria izy teologista. And he also says he does not understand because I'm still alive. Dia hozy izy hoe tsy azoko ozy izy hoe za koa raha tsy mahazo an'ilay izy nefa ianao mbola velona. But even people that was more healthy than me died. Dia nefa misy olona salama lavitra noho izany efa maty.
So I was thankful that I was still alive. dia nanarary azy dia nisaotra an'Andriamanitra hoe mbola velona. And I was discussing this with my family. Dia niresahako tamin'ny ankonako ilay izy. And my daughter says, Daddy, but I don't want you to die. Dia ny zanako vavy niteny tamiko hoe dada tsy tiako ho faty ianao. And I said, I'm not dead. Dia izy taminazy hoe tsy mbola maty akory aho. I'm discussing this with you because that's part of our lives. We sometimes happen that something happen and you die. Dia za fotsiny te hiresaka aminao mety hoe za tsy maty akory fa mety alohan'ny hitrangana zany dia te hiteny aminao hoe ny olona koa nge mety maty ndray andro e. So as I was getting my will and my insurance and everything in place for if maybe I die, it's in place. Dia ny zavatra rehetra momba na ny taratasiko rehetra sy ny assurance rehetra dia efa nataoko milamina daholo ny fandehana satria hoe raha sanatria ka maty dia efa vonona ny zavatra rehetra. My blood pressure went very high. Dia ny tosi-drako tena niakatra be. Cholesterol went high. Cholesterol niakatra be. My blood was so thick, I could get anytime I could get something like a heart attack. Dia natevina loatra ny rako nadito loatra ka amin'ny fotoana rehetra dia mety. Influenced me a lot. Dia za tsy nafantatra hoe tena isy fiatraikany be amiko ilay izy. I didn't feel depressed, I didn't feel down. Za akory tsy hoe kivy be na hoe tena tsy nanana fanantenana intsony. But a friend of mine, Fa nisy namako anankiray zay he found me. niantso aho. He's saying, what happened to you, Minded? Dia izy hoe fa inona nitranga taminao ry Mindert? I said, what do you mean? Dia izy fa inona ny tianao alazaina? He says, you're not the same anymore. Dia izy hoe tsotra ny taloha tsony ianao. You influenced my life, Ianao nisy fiatraikany tamin'ny fiainako ny zavatra niteneninao. but you are negative. Dia nefa izao ianao ohatrany hoe negativa be zany. You're not laughing anymore. Ianao tsy mihetsony. You are not bubbling and you are not exciting anymore. Ohatrany hoe tsy manana fetanentanana sy tsy ohatrany hoe misy ohatrany hoe gazy le miparitaka tsara reny eo amin'ny fiainanao. I could have been offended. Dia mety hoe mety afaka nanohana anazy zany teny zany, mety afaka nandratra. I could have said to him, what are you talking about? Dia afaka niteny taminy hoe fa inona ry zany zavatra teneninao zany e. But I listened Fa nenoko tsara le izy. and I said to him, thank you. Dia izy taminay misaotra. And I put the phone down Dia napetrako ny telefônina. and I went back to God. Dia lasa miverina tany amin'Andriamanitra. And I was listening to a song of the song's name is Here's My Heart, Lord. Dia nieno hira zay aho hoe tia ny foko tompo. And the song says, Here's my heart, Lord, speak what is true. Dia izao ny zavatra tenen'ilay hira hoe ity ny foko tompo teneno any fahamarinana. And God showed me my heart. Dia naseho an'Andriamanitra anay ny toe-poko. He says, Minded, you lost your joy. Dia hoy izy hoe Mindert, very ny fifalianao. You lost your peace. Very ny fiadanana tao anatinao. You are starting to lose your anointing. Hoy izy hoe ohatry me antitra zany ianao ohatrany hoe olona 70 taona zany. And I could only say, God, Dia hoy izy taminy hoe Andriamanitra, I'm thankful for showing me this. dia hoy izy hoe misaotra anao fa naseho anao na ny toe-poko. Because I couldn't exercise, I gained weight, I was feeling miserable last year. Dia afaka niteneniko tamin'Andriamanitra hoe za nge nampalahelo be nandritran'izay tamin'ity taona ity e. I couldn't come to Madagascar, some ministries in South Africa, I couldn't minister with anymore. Dia afaka nitena hoe fa manindry za zao tsy afaka nakamy Madagasikara, misy asa fanompoana be dia be tokony nataoko taty Afrika Atsimo nefa tsy afaka nanao an'izany. So I felt a little bit useless last year. Dia tamin'ny herintaona ohatrany natsapa tena hoe tsisy lavana anazy zany. And when this year I realized when God tell me what's in my heart, Dia tamin'ity taona vao nanomboka ty taona ity dia natsapa zavatra, ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tao am-poko. something changed. Dia nisy zavatra niova tao. My circumstances was the same. Ny zava-nisy teo amin'ny fiainako tsy nitovy amin'ny tamin'ny herintaona. My health is the same. Ny fahasalamako nitovy tamin'ny herintaona ihany. My finances is the same. Ny toe-bolako nitovy tamin'ny herintaona ihany. But God gave me that Nehemiah 8 verses 10 that says, the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8 verses 10. Nehemia toko fahavalo any andininy fahafolo hoe fifalian'ny tompo no heriko. So listen, Enoy tsara. not
the strength of the Lord is your joy. Tsy hoe ny fahatanjahan'ny tompo akory ny fifalianao, No, the joy of the Lord is your strength. fa ny fifalian'ny tompo a no herinao. So I started to dance and to sing in my circumstances. Dia nanomboka nandiha sy ny hira tamin'ilay toe-javanisy teo amin'ny fiainako. I started to worship God in spirit and in truth again. Dia nanomboka nikoaka tamin'Andriamanitra tamin'ny fanasy ny fahamarinana indray a. What was my truth? Inona ny fahamarinana tao anatiko? My truth is somebody phoned me and say, Maynard, you're not the same anymore. Ny fahamarinana tato anatiko nisy olona niantso aho dia niteny tamiko hoe Maindairta tsy ohatran'ny taloha intsony ianao. I phoned him back Dia natsoko indray izy avy eo. and say thank you Dia hoy izy hoe misaotra. for being honest. Hoe misaotra satria nahitsy loatra ianao. Thank you for being a friend. Misaotra satria namana ianao. Because friends, iron forms irons, friends form each other. Satria ny via no mamanefy vy, dia ny namana koa manefy namana. And he said to me, welcome back, Maynard. Dia hoy izy tamiko hoe fa inona ny tranga ry Maindairta? And I want to finish my testimony Dia tiako faranana amin'izao ny fijoroana vavolombeloko. by saying my circumstances didn't change. Dia hoy izy aho hoe ny toe-javanisy teo amin'ny fiainako tsy niova, I changed. fa zaho niova. And when I changed, Fa rehefa niova, my circumstances changed. dia niova ho azy ny zava-misy teo amin'ny fiainako. And that is what God means. The joy of the Lord is my strength. Dia izay ny antony mampiteny ny Baiboly hoe fifalian'ny tompo no heriko. And today I feel strong. Dia androany aho mahatsapa tena matanjaka. In South Africa, God opened more opportunities for influence. Dia natany Afrika Atsimo ara dia nanokatra lalana maro Andriamanitra ahafahako a manana impacta eo amin'ny fiainan'ny olona. Why? Fa maninona? Because I'm back being connected with Him. Satria miverina indray a fandray taminy. And I'm positive again. Dia tena pozitiva be a. And I know my health is going to be much better this year. Dia fantatro koa hoe ny fahasalamako a tena ho tsara lavitra amin'ity taona ity. Because why? Satria maninona? In Proverbs 23 verses 7, as a man thinketh in his heart, he is. Ao amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo ny andininy fahafito miteny hoe izay zavatra eritreretin'ny olona ao an-tsainy dia izay ilay olona. There's so much power in that, brother. Any tena misy hery lehibe ao anatin'izany rahalahy. Because you asked me to bless HVKL Ministries. Satria ianao mangataka amiko nitahina ny hvkl-mission. And Matthew 18 verses 18 says, Ao Mateo toko fahavalo amby folo ny andininy fahavalo amby folo miteny. what you bind here on earth will be bound in heaven. Ninona fatoranao ety ambony tany dia voafatotra ny an-danitra. And in Proverbs 18 verses 21, he says, life and death is in the power of the tongue. Ao amin'ny ohabolana toko fahavalo amby folo ny andininy faraka amby roapolo miteny hoe ny fiainana sy ny fahafatesana dia eo ambanin'ny fahefan'ny lela. And Jesus says in John 14 verses 12, the same things I did, you're going to do. Jaona toko fahefatra amby folo a ny andininy faharoa amby folo Jesosy miteny hoe izay zavatra rehetra nataoko a ianao koa hanao an'izany. So what I agree with your message today Dia te hifanaiky amin'ny hafatra izay noentinao androany. is the fact that God says, Dia ny teny hoe Andriamanitra no miteny a I gave you authority. nomeko fahefana ianao. The same Christ that was in Jesus is in you. Le Kristia izay tao anatin'i Jesosy, izay Kristy izay ihany a ny ao anatinao. And the fullness of God is in us. Ny fahafenoan'Andriamanitra dia ao anatintsika. So we have to choose. Dia tsika zany no mila misafidy. So that's why we can stand here today and choose life and not death. Dia izay no ahafahantsika misafidy sy mijoro androany hisafidy fiainana fa tsy fahafatesana. To gossip about people, Ny mifosa olona to say bad thing about people, dia miteniteny zavatra ratsy momba ny olona it comes easily. dia lasa afona ho azy. But to choose Fa ny misafidy a, life ny misafidy fiainana means you speak life. dia miteny fiainana. Means you speak the authority of Christ in this country. Dia miteny ny fahefan'i Kristy a ho an'ity firenena ity. And doesn't matter what the circumstances is of Madagascar, Tsy maninona izay toe-java-misy a eto Madagasikara. the conditions, the economy, Tsy maninona ny condition, ny économie. the change starts here. Ny fiovana dia metomboka ao anaty. What you believe starts here. Ny zavatra inonao a dia metomboka ao anaty. And it took Jesus' influence to change the whole world.
dia mila ny influence an' Jesosy manova ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. And he was reading a lot about Paul's life. Dia paster androany resaka momba ny fiainan'i Paoly. And Paul's life is a reflection of Christ. Dia ny fiainan'i Paoly dia réflexion momba ny fiainan'i Kristy. So is our life a reflection of Christ? Dia ny fiainantsika ve maneho an'i Kristy. Last year, I lost a bit my track. Tamin'ny herintaona dia very kely tamin'ny lalana izay nandehanako niaraka tamin'Andriamanitra. But this year, I choose life again. Dia tamin'ity taona ity nanomboka ny safidy fiainana indray. And I give honor to God Dia ame voninahitra an'Andriamanitra because he loved me enough satria tian'Andriamanitra loatra. to send somebody, like he says, there's some people that needs to return. Dia nandefasan'Andriamanitra olona izay paster androany hoe misy olona koa mila miverina. To say I'm going to be obedient. Dia hiteny hoe Andriamanitra te atoka. Even if you put the phone down, I'm going to be obedient to phone and say it's time to come back. Dia na dia tsy rarahin'ny olona ary ny antsonao dia hiteny ianao hoe fotoana izao hiverenana amin'Andriamanitra. Because somebody can walk around with offense in his life, in his heart. Dia misy satria ny olona afaka mandeha miaraka miratra manafitra ny andro tokom-piainany rehetra miaraka miratra. And that offense influence a lot of things, Dia izay ratra ao anaty izay dia misy fiantraikany amin'ny zavatra maro, but in a negative way. amin'ny zavatra ratsy. So brother, today, Rahalahy androany I want to bless your heart. dia te hitany fonao Because God says in Proverbs 16 verses 2 and Proverbs 21 verses 2, satria ao amin'ny ohabolana toko faharaka amby roapolo ny andiny faharoa sy toko fahaenina amby folo ny andiny faharoa. he says in a man's life, whatever he does, he think it's good. Dia ozy izy hoe amin'ny fiainan'ny olona dia afaka manao izay tiany izy raha eritreretinao tsara zany. But God judges the heart. Fa Andriamanitra mitsara ny He fo, judges the motives. mitsara ny zavatra manosika antsika anao zavatra. He judges what you want to achieve by saying something. Dia mitsara izy amin'ny zavatra ohatrany hoe tenenitsika, ohatrany hoe tiantsika hatongavana amin'ny zavatra anankiray. So today my heart Androany ny foko is connected with what you were teaching here dia today. mifandray amin'ny zavatra nampianarinao androany. It's connected with all the dancing Dia mifandray amin'ilay fandihizana rehetra teo and the singing sy ny fihirana rehetra and the eating sy ny fisakafoanana and the joy and the peace that's in here. dia ny fifaliana sy ny fiadanana eto amin'ity toerana ity. So it's easy to say, God bless this ministry, Tena mora kely no miteny hoe Andriamanitra taio ty ministera ty, bless this people, taio reto olona reto, bless this family, taio ny ankonana, bless the Malagasy nation. taio ny firenena malagasy. And the last thing before we pray, brother, Zavatra farany alohan'ny ivavahana, I had the privilege to marry a pastor and his wife there in Lucibe. nanana privilège namasina mariazina pastera tany Nosy. And there was a group of people with me from South Africa. Dia nisy olona niaraka taminay izay miara-miasa aminay any Afrika Atsimo. And when they bring the food, Dia rehefa noentina ny sakafo they bring me different food than my friends. dia nitondrany ry zareo sakafo hafa noho ny amin'ilay sakafo omen'ny namako. And one of my friends asked, why does he get different food? Dia nisy namako anankiray nanontany hoe fa maninona ka izy nomenao sakafo hafa tsy mitovy amin'ny anay. And the waiter says, because he's Malagasy. Dia ozy izy le serveur hoe satria izy malagasy. And I feel like a Malagasy. Dia za tena mahatsapa ny tenako hoe malagasy And you are my family. dia ankonako ianareo, And I love you so much. tena tiako be nareo. Let's pray. Dao tsika hivavaka. Thank you, Lord. Misaotra Tompo. But it's so easy to bless this house. Satria tena mora loatra ny afaka mitany ty ankonana ty. It's so easy, Lord, that you give us the authority through our mouths Tena mora satria nomenao fahefana zay amin'ny alalan'ny zavatra tenenin'ny vavanay, to speak life. anonana fiainana. Life over this ministry that's going on for 19 years. Izay fiainana izay nandeha tao anatin'izay 12 taona izay. Life over every person, Fiainana izay ao anatin'ny olona tsirairay avy. from the children to the elderly. Manomboka amin'ny zaza kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Bless the people that couldn't be here today. Taio ny olona izay tsy afaka tonga teto androany. Bless those people that gave money for this day.
tahino ny olona zay nanome vola na fahanananao an'izao zavatra zao androany. Bless those people that's working hard today. Tahina ny olona zay niasa mafy mba hatateraka ny fotoanandroany. Bless the people that's serving here today, Tahino ny olona zay manompo eto androany, that's preparing the food, zay mikarakara sakafo, that's washing the dishes, zay manasa vilia, that prayed for this day. zay mivavaka ho an'ity fotoana androany ity. Bless everybody that was involved, Lord. Tahino ny olona rehetra zay nandray anjara. And bless Brother Rudolph on his trip to France tomorrow. Dia tahina ihany koa ny voyage ny pasteur Rodolphe ho an'i France rapitso. And bless every word that's coming from each of us, Lord, because we are light and salt. Dia tahio ihany koa zay teny rehetra mivoaka amin'ny vavanay satria izay fahazavana sira. Help us to influence everything around us. Apio zay mba hanananay influence amin'ny zavatra rehetra manodidina anay. Because that is what salt do. Satria izany nataony ny sira, zany ny zavatra ataon'ny sira. And that's what light do. Zany koa ny ataon'ny fahazavana. It changes. Manova. It leads. Mitarika. It does so many things to the surroundings around us. Be loatra ny zavatra manodidina anay. We are not just family, Lord. Tsy hoe akory hoe ankonana fotsiny izay Andriamanitra. We are saved by the blood of Jesus Christ. Fa vovony izay amin'ny alalan'ny rano Jesosy. And we are anointed by God for this work. Ary nosoran'Andriamanitra izay ho an'ny asa fanompona tahaka izao. We speak life. Tonononay fiainana. And life in abundance. Fiainana bebebe. In Jesus' name. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Yes. Thank you, brother. Thank you, Lisa. Manasantsika hitsangana na hiritsika joyeux anniversaire HVKL afatsika mba mamela marika filo no faly fanao an'izay hiry zay tsika do iteka mafy tsara man Jesosy. Sasany dia misy avitra misy avatra ipoaka rehefa. Alleluia. Mandroso tompoko mba ataovy. Alleluia. Soratra eto mofo dia hoe arivo zao mpanao reo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatamperany zao tontolo zao. Ny teny Andriamanitra zany hoe manam-pofona izy le teny mivantana fa ombantsika mandrakizay amany. Mbola tsy tapy zao tontolo zao tsy afoy antsika zany Jesosy. Ary ireo teny rehetra izay nitsofana ranontsika dia ho tanteraka somary no fiainantsika indray
maherintsika fahalalan-davitsika manompo an'andriamanitsika mitsono an'andriamanitsika tenin'andriamanitra mifototriainantsika hatrany an-danitra no fetratsika alleloia ary iombona miray mandrakariva amin'ny fotoana rehetra ndahoatsika iombo-tanana sady iteny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta ataontsika izay Jesosy Kristy avy any Nazareta manapaka ny taona manaraka sy ho avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Better
mazotomana daholo tompoka zao vao misasaka ny fotoanantsika fa tsy mbola misy mbola vao anaty antsaratsika dia andray ny deep worship tsika nolotra anankiroa atsika ao anatintsika misakafo zao a mazotomana daholo a mandrosonareo HVKL zay avy ato amin'ny deep worship faly be zay androany fanasainareo andray anjara amin'ny 19e anniversaire anareo joyeuse existence tompoko zay mino hoe
fifaliany lanitra ny fisianareo tahaka ny hoe fifalian'andriamanitra koa ny fisitsika sy fifaliantsika ny fifalian'andriamanitra koa isika dia andriamanitra koa fifaliantsika ny fisiany ny hira hoentina ianareo androany a hira indra aminay amin'ny pasteur felana hoe remembrance ny titrany amin'ny teny anglais fa amin'ny teny gasy izy hoe tsy vadinoko mandrakizay izay mino hoe tsy vadinonareo mandrakizay ny zavatra nataony tompo aminareo tao anatin'izay fotoana izay dia tsy vadinoko izay mbola ho ataony amin'ny taona manaraka rehetra amen.
La beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Et sois que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su donner. Je veux n'être que toi. Je t'aime. Rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus
namelohana mety itenenany devoly anao iatsony devoly anao dia amin'ny fotoana anankiray izay andraisantsika ny jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia miova ny identité atsika lasa zanak'andriamanitsika ka aokatsika tsy anaiky ho rebreven'ny devoly amin'izay mety anarana samihafa fa aoka ianao hitazona identité anankiray androany a dia ny identité fa zanak'andriamanitra ianao amen zanak'andriamanitra sika Show His excellence. All out of pride of my life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation. All to show His excellence. All out of pride of my life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am.
jesosy mivonahitra eny are fa misy ny mangatsitsika misy nefa manao ohatry zao da hoaritsika ifety amin'izay aho voninahitryandriamanitra raha mbola misy olona ifalo any tompo ato mandroso izy tokony to dia mazakazaka eo daholo amin'izay tsika amin'izay tsy mitonona hoe ianina mbola tsy hitako teo mihitsy fa da hoaritsika sady hoatolotra ho an'ny iraka ihany koa izy ty satria iraka efa ny fidin'andriamanitra efa voatsodrany teo afaka miala mitsangana daholo da iterany tompo DJ Aisha Toto Sayang Jesus buktikan Sayang Jesus buktikan Kehadiran Jesus buktikan Kehadiran Jesus buktikan Zaitana kabufit Tarana kabufite Tarana kabufite Kabufite masih pemurni Bangsa kesan sunnah Tarana kabufite Tarana kabufite fa tsy naroteny ihany manko ny tokony eo fa za efa tsy mahita olona mitazona sotrotsony am'izay aritsika atombokotsika avy ato alolo nareo nefa teneniko hoe miakary dia ho tononoko tsirairay avy nareo rehetrarehetra reo dia fantatro daholo ao are mety ve raha mba eo ampitoerana ihany vetivety deni afaka mitsangana daholo ve ny vehivavy ato amin'ny agosy ny ty sainina ty zafady zay vehivavy rehetrarehetra ao mba mitsangana eny toerana fotsiny mba ho jerena tsy kopakopatanana ka mitsangana aza miala tsony nareo efa teo fa te anytany fotsiny hoe matazanareo la be dia be misy tare mbola tsy hita ihany koa afaka mitsangana daholo ve zay vehivavy ato misy mbola manontany temy izy hoe vehivavy sa lehilahy vehivavy aenjana koa zany izay vehivavy tompoka zafady mangatana nareo vehivavy fa tsy tsika vehivavy mangatana hitsangana eo amin'ny partie saine ty gauche ny saine ty mbola mahita tovovavy sy madama be deabe taty be deabe mbola tsy mitsangana ny volonareo miavaka dia mora hita be raha tsy mitsangana nareo oui vehivavy fa sadominy izy dia zao mafinaritra be mitazanareo avy aty fa tsy dia hitako tsara ny tarehnareo afaka makety ve nareo jerena vetivety izay te makety vetivety fotsiny sady anaty fotoana ohatrao mahita daholy reto zao efa ilaila tsy hita nisy nipetraka vao naino an'izay mandrosy tompoko mandrosy fa tsy tazanay tsara ny tarehnareo mandrosy zao reny zareo reny ndao metsika tehaka mave voninahitryandriamanitra ndao atsy amin'ny sisisisiny atsy mbola misy tsy teto mihitsy retsy apitapita retsy mandrosy nareo taty eva zao mbola tsy tazako teo mihitsy aizy taty fara teo mandrosy tompoko hita to ampivoambony ka ampivoambony fa aza makasisy be reny zareo reny iry boaka mazenga misy avy mazenga ndao tsika teka ho any tompo misy avy mazenga hvkl-mazenga tonga eo manotrina zao fotoana zao ahenareo boaka mazenga teo reny reo reny iao abasy mbola be deabe zany tovolahy antsinitsinanana andrefatrano zany zao ary ny vehivavy ato ambadika ato indray zao afaka mitsangana eny antoerana venareo taty very mangatsika taty very ve mangatsika ndao hiderany tompo dia mafana mandroso any re vehivavy ato ambadika ato indray zao vehivavy eo mitena hoe vehivavy dia zany reny jereny mandroso ary lanto yo